Fahamerapa-ntsika tsy avindray tonga eto amin'ny fandraisana ny mofinaina isika mity maraina alakamisy ity. Misaotra anao izay manjo manaraka ny ten'Andriamanitra eto ary mirary soanao hatrany ety am-piandohana mba tsy ho kivy fa hitraka hatrany amin'ny fanarana ny Tompo. Alohan'ny dirantsika dia amin'ny mofinaina an'io dia vavakisika. Tompo Andriamanitra eo indreto izahay manatrika anao eto miantso ny anaranao ary mangavy anao Tompo mba mela mifahadisoana sy ny alika rehetra ary ihany koa natsotra ny tananao aminay mba hahafahanay makeo aminao ary koa indrindrandrindra ankahirezo ny tsirairay avy eto mba azo hery avy aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe Kristy fanatitra sy antoka ho antsika. Ary amin'ny Petera voalohany toko 2:4 manao hoe ary izy nitondra ny fahotantsika tamin'ny tenany teo amin'ny ambonin'ny hazo mba ho fatiny amin'ny ota isika fa ho velona ny amin'ny fahamarinana ary ny dia kapoka taminy no nahasitranana anareo. Amen. Raha toa ianao ampidirinao amponja dia avy eo elohana ho faty noho ny eloka be vava vitanao zany. Raha misy sakaizanao anankiray zany manatona anao dia manao hoe za ozy izy no isolo ny toeranao fa ianao aleo ianao hafahana. Dia manao ana ny fonao. Move ny fonao tsy feno fankasitrahana amin'ny amin'izany fitiavana tsy mihevitra ny azy zany. Ary mety apetra-panontaniana azy ianao hoe fa ahoana ara no vitan'ity olona ity ny isolo ny toerako. Ary inona manosika anazy ianao an'izany? Mihoatra noho izany fiheveran'izany anefa ny nataon'i Kristy ho antsika. Efa very isika voaheloka ho faty kanefa maty ho antsika Kristy ary nanafaka antsika noho ny amin'izany. Hoy izy manao hoe za no hitondra ny heloky ny mpanota mba hahazahoany fahafahana indray ary omeko azy ozy izy ny hery hoentiny mandresy ao anatin'ny ady izay hitolomany amin'ny ratsy. Zany ry rahalasy bavisa no toerana misy antsika olombelona ankehitriny. Novidian'i Kristy tamin'ny ainy isika ka azy ny herintsika rehetra zany na ara-batana io na ara-tsaina io na ara-panahy ihany koa io dia anazy avokoa. Ary fandrobana ny fahazahoantsika an'izay azy mba ho an'ny tenantsika dia alaivo sara an-tsaina ny hamafy ny fijaliana, ny hamafy ny aretan'i Kristy, niaritra n'izany fijaliana izany tao amin'ny maha olombelona azy izy mba hatsirotsahany ny fahatezeran'Andriamanitra mirehatra amin'ireo rehetra nanoloran'ny ainy. Eny tokoa hanan-kery mandrakizay ho an'ny fiangonana izany sorona lehibe izany na handrain'i Kristy ianao na tsy handrain'i Kristy. Fa moa ve haitsika ny manisa ny fandikan-dalàna izay efa vitan'ny fiangonana? Tsy haitsika izany. Koa izy ary no afaka hatakatra ny fijalian'i Kristy rehefa nitsangana ho antoka ho an'ny fiangonana izy. Tao amin'ny fanatitra nataon'ny zanaka lahy tokan'Andriamanitra no nanehoany ny voninahitra izay mahatahotra ny fahamarinan'Andriamanitra sy ny fahamasinana. Niraisin'i Kristy ho andraikiny ny lehilahy, niraisin'i Kristy ho andraikiny ny vehivavy rehetra eto amin'ity tany ity ka natolony ho azy ireo ny ainy. Mijoro eo anaty andray izy ankehitriny ary izy ilay manao hoe raisiko ny heloko ity fanahy ity. Ho faty izy raha avela hivezatra an'izany. Fa raha mbola mibebaka kosa izy dia ho voavela heloka. Raha mbola mibebaka kosa ianao dia ho voavela heloka. Ny rany Kristy no nadio anao amin'ny fahotana rehetra ary tsarovy fa nanolotra ny ainy Kristy noho ny fahotanao. Noho izany dia raiso zava-dehibe ny fanananao an'i Kristy amin'ity anio ity fa mety tsy hanjarantsika intsony amin'ny rapitso ka aoka hiavany aminy isika ary hianararotra ny fotoana izay mbola ananantsika. Amen. Ry Tompo Andriamanitra io misaotra anao ny amin'izany fitiavanao zany. Aoka ho tsapanay lalina ao anatinay ao fa maty ianao hisolo ny fahotanay.
Zany sorona ataonao tao Kalvary zany any no aoka ho reharehanay tokoa fa mandalo zavatsarotra ary na misy ny fakapanahy izay kosa tsy lavolesona tsy lavolefona fa hitsakatrany ary azoto anaraka anao. Na misy aza ny zavatra mety makivy ataon'ny hafa, aoka ny fanainao masina ampitrakanay ary tonga anay ahatsatotra hatramin'ny farany an'ilay nampanantenanao anay. Aminaran'i Jesosy, amen. Piaro